Andriamanitra manasitrana ny ratra. Izay indray ny fampizarantsika androany a, mety maratra ianao, vokatry ny nataon'ny vadinao, nataon'ny ray aman-dreninao, nataon'ny zanakao a tamin'ny taloha tany. Dia natao anao ty vidéo ty a, aza miala ary a manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany a, ao aorianan'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko a, tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity a, mankasitraka anao a manaraka hatrany ny pejy mitsangana ka mihazava. Andriamanitra manasitrana ny ratra. Ony Salamo 7:7 mahasitrana ny torotoro fo izy sy manome ny feriny. Andriamanitra irery ihany a no afaka nasitrana ny fo maratra. Izy irery ihany a no afaka nasitrana an'izany. Rehefa maratra ny fotsika nefany a dia te hanamafy ny fotsika isika, te hamalifaty, te hamaly ratsy. Ny marina dia zao lasa manahaka le olona tsy tiantsika isika, dia lasa tsy misy dika an'izany. Andriamanitra dia Andriamanitra marina ary manohana ny zanany foana izy. Noho izany avelao izy asa. Nandray tsika mieritreritra hoe rehefa mahery ara-panahy be a dia tsy tokony hitomany, tsy tokony hitomany intsony, tsy ny valiny. Misy fotoantsika rehefa mafy izay ny manjoantsika, misy fotoantsika mitomany eo tongotry ny tompo, dia apetrao eo aminy a ny ratranao, ny alahelinao, ny zavatra manavesatra anao, ny fanahinao. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no hiay anareo. Izany ny tombontsoa sy fahasoavana omen'Andriamanitra antsika, ny anara miankina amin'Andriamanitra, ary avelao izy ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanao. Mafy le izy a, tsy manamaivana le izy mihitsy a, fa Andriamanitra hiay anao. Amin'ny alalan'izany rehetra izany nefany a, amin'ny situation, amin'ny zavatra lalovanao dia te hanamafy anao izy, te hanamboatra ny toe-ponao izy, tsy olona lasa masika fa aoka ny fonao miankina misimisy kokoa amin'Andriamanitra. Ary fantaro fa izy ary izy irery ihany no afaka hanohana anao. Mahereza fa vitanao io. Misaotra ny Christian Distribution tsika nampiakanjo antsika androany a, dia manasanao hitsidika ny pejiny zareo a, sy hanjifa satria tena tsara be le t-shirt dia misaotra ny zareo tsika. Dia raha nafinaritra anao ny vidéo a, dia manasanao ilike sy isabone a, ary anao partage any amin'izay groupe misy anao a, dia manome fotoana antsika amin'ny herin'ny androany indray a. Veloma tompoko!